efa nomanina de nomelo zany a ny halabato zay teretindry zareo hatao nefa na de zany raha moa zany a dia tsy nahomby satria ny ray hina ny vahoaka ka nahazo fandresena miezinezina ihany a ny kandany firaisakina teo tapitanana ny Tuliara itovitovisany district rehetrarehetra zay zavatra zay fa teto moa natrehiko manokana zany a dia ny any Betiokatsimo ny tany Betiokatsimo a mitovitovy ihany koa tsika Andriamato député Fidèle Lazarapera tonga tany amiko koa ny enjana totona Andriamatoa filohan'ny Repoblika andro nirina Rajoelina 3 andro alohan'ny fifidianana ny daty mpifidianana tonga amin'ny hélico ny zavatra nahatsikaiky de zao filoham-pirenena ny tonga nefa ny tanàna mangina ny zavatra nahagaga de tsahy monga arainy namory vahoaka teo amin'ny stade zay fitsenahany vahoaka zay autorité tonga ao tapitanany Betiokatsimo namory olona tamina toeram-pisakafoanana sy toerana espace anankiray zay izy a dia zay olona tonga tao hidiana ny vavahady tsy mahazo mivoakatsony dia tonga moa izy rehefa tonga izy moa de ny jiro nijara n'ilay jiro ohatra ny fanao n'ilay jirona koa araky ny fitenenana rehefa vita ny fizarana jirona de ny kabary izy de zao ny kabary nisy tao ianareo eto Betiokatsimo a tonga eto angataka cadeau d'anniversaire ho anareo ny cadeau d'anniversaire andrasako aminareo eto Betiokatsimo a dia ny handany ny candidat zay miaradia amiko satria ny candidat nareo eto a dia mpanohitra noho izany a tsy ahazo fampandrosoana mihitsy ianareo raha mbola io ny laninareo apatsy aivoko eto tompoko lasy tompoko vavy hadinina Andriamatoa andrindrina Rajoelina fa ny tenako zao ny vahoaka ny Betioka tamin'ny 2019 nanome 92% azy zay ny valiny androany ka ho anareo zay mbola mifikitra amin'ny andro Rajoelina voadaka mba vafoko nareo afaka 2 andro 3 andro fa mialady an'izao ndao hamonjy ny hetsy-bahoaka na ny KMSB hiaro ny safidim-bahoaka rehefa tonga taony le ngarainy rehefa vita ny kabary tamin'ny vahoaka dia nifody tao anaty trano miaraka amin'ny fokotany rehetra présidana fokotany rehetra ao anatin'ny districtny Betiokatsimo miaraka amin'ny be ny tanàna rehetra zay nanaiky hanatrika azy sy ny rafim-panjakana rehetra tarihina Andriamatoa gouverneur ny tsy mandrefana tsotra ny hafatra tao satria sampiady mba misy ihany koa ny tantara aminay ary tsy resy lahatra amin'ny zavatra nolazaina tao ny hafatra de tsotra tsy maintsy ataonareo ny handany ny candidat mpanjakana fa raha ty zany ianareo mera de soloana PDS ianareo président fokotany de aroahana ianareo fonctionnaire affecté daholo zay ny zavatra nisy tao zay ny zavatra ny aina nefa na de zany tompoko lasy tompoko vavy tiako ny manambara aminareo fa na de teo zany rehetrarehetra zany ny bata fandresena miezinezina ihany tsika tamin'ny Isambato 5 sy 4 alina tao Betiokatsimo ny hosoka efa itovisana reny fa ny tena zavatra manahatsikaiky tao Betiokatsimo de zao rehefa natao ny dépouillement tamin'ny nisokafana ny urna inona ny zavatra nisy satria ilay bulletin ao anatina carnet de zay voakosena tsy nisy fotoana tsony ry zalahy ny koropaka fa hatramin'ilay carnet précoché tafiditra tao anaty urna marina zany zavatra lazaiko anareo zany a marina zany ray zay faharoa mbola ny président ny SRMV hanapirofo an'izany faharoa sous forme na carnet ihany koa de misy kalika moa zany hatrany afara rehefa nangonina koa ny PV avy any dia mbola PV tsy nizara koa fa carnet ambogadiny koa no tafiditra tao anatin'ny PV tonga amin'ny bureau ny SRMV zany koa ny zava-nisy tany Betioka de ilazandry zareo fa hoe ara-dalàna ny fidianana zay nisy manerana Madagasikara akoatra n'lefa voalaza namana teo tiako ambara de zao tsy nisy zavatra ara-dalàna ny fizotran'ny fifidianana rehetra teto Madagasikara fa dia tsy maintsy nisy halatra daholo ary nataondry zareo zay fomba rehetra
nangalarana farany de zao eto a de mitodika aminareo mpiasa mpanjakana na sivily na miaramila zay mbola mety ho ampiasainy fitondram-panjakana fitondram-panjakana hoia inareo de mpiasam-bahoaka mpiasa ny fanjakana fa tadio fa na ianareo mpiasa sivily na ianareo mpiasa maramila ny fitondrana de mivaova fa inareo zandary de ho zandary ihany ianareo mpampianatra de ho mpampianatra ihany ianareo mpitsara de ho mpitsara ihany ko manomboky zao ny marina no arovy a ny lalàna no ampiaro fa za mety hampiasain'olo tokana amin'ny tombotsoa zay antoko anakiraiky satria ianareo koa de vahoaka tsotra ny safidy androany raha mbola tiatsika itohy satria ny kapobary any aminay zay faritra mpamokatra vary satria misy any bezany eo amin'ny distrikany Betiko Atsimo de fa mananika ny arivo ariary ka raha mbola zay safidy zay no tianareo satria tsy fatako metsena aiza ny vady amanjanakareo fa tsy metsena amin'io vary arivo kapoka mahery io a dia toizy no lalanareo fa raha mbola tsapanareo fa mangirifiry aminareo koa zay mangirifiry aminareo ny delestage mangirifiry aminareo ny tsy fandripahalemana mangirifiry aminareo ny vidy mpianina sarotra mangidifiry aminareo ny vidy ny écolazin-draza tsy voavidy tsony a mangirifiry aminareo ny sarandalana miakatra ny lalana potika ndao manatona ny KMSB komity miaro ny safidim-bahoaka eto Madagasikara efa tsy fifidianana mihitsy no nisy fa fandravana halatra antery zany no ny ainanay raha iresaka ny kany mahajanga voalohany manokana ny tena koa ny rahantsika nahita fa tsy nisy mpanaradia teto Madagasikara voasambotra sy nitazomina tany amin'ny gendarmeria raha tsy nitao mahajanga ny antony de tsotra resy reo tao ary ny elanelana tena vakisasaka mbola tsy nisy tamin'ny tantarany mahajanga tonga amin'io vato zay nazona io ka izany no nanaitra ny rehetrarehetra hoe tsy possible ahoana no ahafahan'ny candidat tsy miaraka amin'ny fitondrana mahazo vato betsaka ary record talohany fifidianana pré-campagne tao anatiny campagne tao anatiny fifidianana taoriana ny fifidianana de nahatarafanay an'izay tsy fanaran-dalàna izay ny candidat mpanjakana miditra amin'ny sekoly manao fampelezan-kevitra ny président fokotany miakatra hainao manjery manao fampelezan-kevitra zany no ny ainanay tao anatiny fifidianana ny candidat listra faharoa am'zareo misambotra olona ao anatin'ny tranona rehefa ty fantatra fa mpiaradia amin'ny afakandro de samborina ankitsirano hoentina any amin'ny gendarmerie zany no zavatra nisy ary efa nametraka fitoriana zay momba an'izany de ho hita eo mitoiny fa etraketraka no nisy tsy nijanona am'izay ihany fa nisy ny fanangonana andian-jolahy andian'ny tanora maro zay namono ahy devant gendarmerie nationale nataony candidat numéro 1 zay miaraka amin'ny fitondram-panjakana tsy vitan'izay fa mbola nametraka pression amin'ny fitsarana amin'ny gendarmerie fa hoe sambory afakandro tsy manaika raha tsy samborina afakandro ka mitovitovy amin'ny kany mananjary teo rehefa resy le rehetra de manekea resy atsaharo ny fampitahorana ny olonay hatram'izao ao mahajanga tsekena izany satria tany tandalana i Madagasikara ary zay no irarentsika rehetrarehetra ka ho antsika candidat rehetrarehetra manerana ny Madagasikara saia mijoro atsangano ny KMSB fa io no antoky ny fiarovantsika ny safidim-bahoaka anaiky ve isika am'izao tsindry fampitahorana ho atao amin'ny mpiray-tanindrazana izao tokony mamboly tsika kolotsaina vaovao kolotsaina tsara
ho fakatahaka ho an'ny taranaka malagasy fa tsy aina mifampitahorana lava ny vahoaka malagasy indrindra ny mpiasa-panjakana ao atapy-tanàna ny mahajanga misy ny fampitahorana ao mbo andretrarehetra tsy manaraka baiko ka ny antom-pijoroanay ny antom-pijoroantsika dia iady amin'izay tsy aneky an'izay a mbola hitoya amin'ity firenena malalantsika ity tsy iray tsy roa io ka fampitahorana io a satria ny arahantsika nahita ihany koa ny tao analalava izay nisy a fanamborana ihany koa fanakanana ny olona tsy fidy zany a dia endrika ny tsy fanaran-dalàna tao anatiny reny a fifidianana ireny ka noho izany manainga antsika rehetrarehetra manainga antsika vahoaka malagasy rehetrarehetra ijoro iaro ny safiditsika tsy anaiky intsony ny tsindrya izay atao amintsika fa ity fifidianana ity no kiondalana amin'ity firenenantsika ity raha ny fifidianana tao mananjary dia ny sosa tamin'ny ara-dalàna tamin'ny andro ny 7 ny volana May herigny omaly akory ny atairan'ny TGV sy ny ekipany fa ny lozansika agny amina 900 sy 3 sy ray alina ny candidat-mpanjakana zany hoe ny isam-batiko ny tadidiko 35 960 dia tagny amin'ny 22 000 mahery ny any monsieur le gouverneur ka zao ny ana ny afatro efa indroy nareo zay ro nanao fanambarana fa hoe ny tegnako candidat ny antoko firaisan-kina ndray ro nangala bato zavatra sy azo ny saina ho eritreretina sy nanagna accès za na tamin'ny liste électorale sy nanagnako accès ny seni sisy nininona nanagnako accès fa zao ny zavatra misy agny aminay fantatra tsika tsara fa ny TV Plus Madagascar de télé en sénateur Nicolas Rabe Mananjara ray zay faharoa ny maire sy ny gouverneur no ny faninagna tamiko tao fitambaran'izy rola zay zany no nagnome 47% teo izy rola mitambatra nampiasa force panjakana monsieur le gouverneur nampiasa pression nampiasa vola nahazo hélicoptère fa ny tegna kosa dia ntetiny district ny Mananjara commune na 30 tamin'ny dia tongotra tamin'ny moto tamin'ny 4x4 misy commune iray ao aminay antsoina hoe Voilava tonga navitrika ny fidy ny commune Voilava ka nazahoako vato 250 sy 300 sy 3,000 dia akory ny atairany satria eo ambadika kely ny Voilava eo misy commune iray atao hoe Amboinionana nazahoako vato 500 sy 2,000 mahery ny anazy tagny amin'ny magnodidina ny 500 tany razany baba ny nefa eo fahatelo misy koa commune anankiray atao hoe Marokarima zay ny 3e liste ko no monigna ao Marokarima ka nandreseko tagny amina 1500 ngamby zera sy diso ny fitadidiko ka mba magnafatra eto anareo rehetra indrindra monsieur le gouverneur mba aoko zay ny fiansina rehefa resy de mba magneke resy sy nanagna fotoana angalaram-bato aho fa vokatra ara-dalàna vokatry ny safidim-bahoaka no niseho tao amin'ny district ny Mananjary fa tsy marina velively ny filajana fa nangala-bato i manager aza tao amin'ny district ny Mananjary ko eto de mianso ny vahoaka ny Mananjary sy vaky volo tadidiosika fa misy sehatra anankiroa andrasasika amin'izao efa nivoaka ny an'ny SRMV Mananjary isorana ary zareo fa ara-dalàna ny vokatra tena izy no nivoaka tao amin'ny SRMV Mananjary miandry ny avoaka ny CENI isika CENI national dia mamoaka fanambarana amin'izay ny tenako satria sy olo-dehibe oantrasika angamba no hiteniteny foana hagnaraka ho taitaidronono mandevy fa ny zavatra ray tsapako sady marina masiaro tegna hafa baraky monsieur le gouverneur
dia manaonao foana manao bavira omaly ny omaly no navorondray ny ben'ny tanàna io zandroany efa atao an-dakoron'ilay izy mbola mianso ana ny ben'ny tanàna anankiray manodidina ny mananjara zay toerana nandreseko satria mba tiako ihany mifampizara amintsika vahoaka voareto fa misy commune 30 ao amin'ny distrikany Mananjary ny 420 amin'io dia ny batako fandresena avokoa ka mba mampitandrina ny monsieur le gouverneur hoe aoka zay fa sy nangalabato manageray aza fa fifidianana nadio sady nangarahara no nitranga tao Mananjary mankasitraka raha ny zava-misy tany no resahana dia hoe lehibe ny adversaire matanjaka amin'ny heriny rehetrarehetra na piasa zay fomba rehetrarehetra amin'izay hery teo ampilatanany na vola na fahefana na zavatra rehetra natao tamin'izany fampielezan-kevitra zany ary tena niezaka ny tena miaraka amin'ireo komity miaraka amin'ireo mpanohana tena nanazava ihany koa fa fampielezan-kevitra natao fa tsy fampielezan-ketana ary tena voaray ny district amin'ny faratsio zany satria naverina tao an-tsainy no hoe isika vahoaka rehefa fampielezan-kevitra dia tsy vahoaka madinika fa vahoaka mandinika ary voaray tanteraka ny entana zay rehetra ny zaraina ka izay indrindra no ilazahana hoe nandresy ny député mily tany faratsio nandresy tamin'ny elanelam-bato raha nyvokatra teo anivony SRMV zay satria zay no ananany dia nandresy tamina isa raika amby 594 amin'ny elanelam-bato teo amin'ny candidat mpifaninana zay candidat mpanjakana feny dia hoe mahazo matokony vahoaka malagasy fa hoarovana ny safidy ary tena miantso ny rehetrarehetra mba hiaro an'izany safidy zany satria safidy mba hoaka io tsy azo hitsana tsy azo avadika satria nanefa ny adidina ny vahoaka tamin'ny hery nomaly tamin'ny alarobia amby 20 Mai ary ametraka tsika tany tandalana fa izay no mampahanitra atsika Madagasikara zao amin'ny zavatra tsy fanarahan-dalàna satria zany atao hoe fifidianana zany dia zo fototra omeny lalàna ameneon'ny vahoaka malagasy zay olona hitondra anazy zay ametrahany zany atao hoe isolo vava azy eo anivony any temeram-pirenena ka izay indrindra no hitenenana hoe mila tsy maintsy arovantsika ny safidy ametraka tsika tany tandalàna aza matao ary tsika vahoaka manerana Madagasikara fa tena anavitra firenentsika sotra be dibe to ary ny endriky ny alatra nataiza fari-pifidianana dia mitovy ny olona nampiasaina mitovy ny vokatra mivoaka mitovy reto le endriky ny alatra na io fampiasana vatom-pifidianana efa voakosiko ameloha na io fampiasana kara-pifidianana tsy mitondra kara-panondro na io fampiasana olom-boatendry mpanjakana manomboka any amin'ny fokotany hatrany amin'ny préfecture zay rehetrarehetra zay zany ny endriky le fangalarana amin'ny fomba hoana ny idiran'ny fanoerana ao anatin'izany mikimaky rehetra zany tsy possible zany dia rehefa tratra le izy androany dia manao angoatenda ny sasany hoe ianareo mpanohatra no nangalatra so ihany Andriamanitra fa tsy miteny fa raha nyteny izy nisy bedy mafy mihitsy dia zavatra tiatsika apetraka zany ao anatin'le vokatra miseho amin'izao fotoana zao dia ny hoe fotoana amin'ny firaisankina marina zao ary tsy disitsika nametraka hoe firaisankina inaran'le vovonana sy ny fiarahana atambatra mihitsy aloha le hery rehetrarehetra hiaraka vao afaka tsika manova zavatra fa raha ohatra tsika tsy matanjaka tsy mivondrona tsy zavatra ovaovantsika eto ary anary roatra oatra mibanga ame alina tsy amikenatra tsy amitahotra ny olona mpangalatra ny mpangalatra tompoko dia antsona hoe mpangalatra na mpangalatra koa na mpangalatra tolapaty mitovy zany mipangalapaty koa zany mpangalatra ohatrandreo koa dikan'izay ny rafi-pitsarana rehetra zany dia tokony anasazy ny mpangalatra satria na mangalatra koa ny olona migatra mangalatra tolapaty migatra dia manina mpangalabato no tsy gatra nefa mpangalatra ny antsona anazy tao amin'ny faritany Tomasina no everiko fa victime indrindra tamin'ny alabato voaka sepotra daholo zay rehetrarehetra tsy misy na anankiray mahazo miantso reo zay fantareo candidat firaisankina ka hoe tsy mivoaka sepotra tao anatin'ny faritany Tomasina ny na manokana moa nahazo cadeau manokana mihitsy faradoboka tonga tany amina mienjana fa zao
samy nanao faradobokany ary ny tahotra n'le faradoboka zay nataonay zay nahitana laharana trany amy 2 kilometra no tena niteraka an'le hoe andana iazaka zao daholo zay anovana an'le vato a fa tsy tafavoako ty fa enjany ty kely ty satria le delina manko le kely any jereny zareo fa le del mondo iny tsy jereny ka zay a no misy de no ny aya eo am'zareo a ny apetrakytsika kosa de ty mba manatentsika fa apetraka eto Madagasikara zany hoe sotoavina demokratika zany a tsy misy zany raha tsy misy fahamarinana ka de entanina ny rafitra rehetra mba tsy anao a izay atafotona ny vahoaka ohatra misy mieritreritra fa le vahoaka mbola tsy tezitry ohatra mbola misy mieritreritra fa i vahoaka io aza atao am'izay tia nanaovana anazy fa raha i fahamarinana iny kitianareo faratampony ampinareo fandrangitana sy fandrefesana za tsy te ahitana zany vahoaka tezitra zany fa efa fantako zany a ary efa niainako zany fa zava-doza be ny aterany antsony atao anareo tompona raiky mpanjakana rehetra misy namanay teo ny teny hoe rehefa resy de manekeresy ary azavadika amin'ny vaton'ny olona satria de misy tena mitsombadika ambony ambany mihitsy tampotampoka eo anao tonga de miamotra laharany izy mitsirika be ohatran'ny sprinter gaga fotsiny tsika mijery an'izany ka eto a de mbola apetraka foana ny fitenenana hoe Madagasikara ray ty a tsy rarianay nisy ny zavatra tsy mety eto fa lozany zay aviny fanafotonana